Aza ty manambaka ny hafa. Nisy lehilahy iray nivarotra ny vovony tamin'ny mpamboly. Tamin'ny andro faharoa dia lasa ilay mpamboly naka rano tamin'ny vovo, saingy nosakanan'ilay lehilahy tsy haka ny rano izy, ary niteny hoe ny vovo ihany no namidiko taminao fa tsy ny rano. Tesitra ilay mpamboly ka nandeha nitory azy tany amin'ny fitsarana mahefa. Dia hoy ny mpitsara, fa maninona tsy avelanao maka rano izy nefa namidinao taminy ny vovo? Dia hoy ilay rangahy namaly, eny, namidiko taminy ny vovo fa tsy ny rano tao anatiny. Nitsiky ilay mpitsara ary niteny hoe, rehefa namidinao taminy ny vovo nefa mbola milaza anao fa nanao ny rano, dia tsy tokony hametraka ny ranonao ao amin'ny vovo ianao, ka manana safidy roa ianao: na mandoha vola hofan'ny rano izay napetraka ao isan'andro, na esorina ao haingana ny ranonao. Tsapan'ilay rangahy fa diso tetika izy ary nahatakatra lavitra ilay mpitsara ka nanaiky mora. Afatra, aza tia manambaka ny hafa fa mbola misy kinga sy mahatakatra lavitra mihoatra anao. Aparitao betsaka ny vidéo.